Levitikosy toko 9. Lalàna ho an'ny mpisorona ny amin'ny fanaterany fanatitra samy hafa sy ny hizarazarana azy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: Mandidia ny Arona sy ireo zanany hoe izao ny lalàna ny amin'ny fanatitra dorana. Ny fanatitra dorana dia eo amin'ny fatana eo an-tampon'ny alitara mandritra ny alina mandra-pahamaraina, ary ny afon'ny alitara hirehitra eo. Ary hiakanjoan'ny mpisorona ny akanjony rongony fotsy, ary ny kalisaony ny rongony fotsy dia ataony manolo-koditra. Dia andraoka ny lavenina avy amin'ny fanatitra dorana izay nolevonin'ny afo teo ambonin'ny alitara izy, ka ametraka azy eo anilan'ny alitara. Ary analany fitafiana izy, ka hita fitafiana hafa, dia amoaka ny lavenina hoe ny ivelan'ny toby amin'izay fitoerana madio. Ary ny afo eo ambonin'ny alitara hirehitra eo ka tsy avela ho faty, fa hotohofan'ny mpisorona kitay hazo isa-maraina. Ary ny fanatitra dorana alahany eo amboniny, ka hodorany ho fofona eo ambonin'ny saboran'ny fanati-pihavanana. Dia hisy afo mirehitra mandrakariva eo ambonin'ny alitara ka tsy avela ho faty. Ary izao ny lalàna ny amin'ny fanatitra hohanina. Ireo zanaky Arona no anatitra azy eo anatrehan'i Jehovah eo anoloan'ny alitara. Ary angalany eran-tanan'ilany koba tsara toto amin'ny fanatitra hohanina sy ny diloilony mba amin'ny didikazo manimpofona rehetra izay eo ambonin'ny fanatitra hohanina. Dia hodorany ho fofona eo ambonin'ny alitara izany fanati-pahatsiarovana izany, ho hanitra kasitrahana ho an'i Jehovah. Ary izay sisa amin'ireny dia ho an'ny Arona sy ireo zanany, koa ataony mofo tsy misy masirasira. Ary eo amin'izay fitoerana masina anankiray no hinanany azy, dia eo anatin'ny kianjan'ny tranolay fionana. Tsy asiany masirasira izany raha endasina, fa efa nomeko anjarany avy amin'ny fanatitra tao amin'ny afo ahy izany. Masina dia masina izany, tahaka ny fanatitra noho ny ota sy tahaka ny fanati-panonerana. Ny lehilahy rehetra amin'ny zanaky Arona no mahazo mihinana azy. Ho anjara mandrakizay ho an'ny taranaka reo hatramin'ny faramandimby avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo an'i Jehovah izany, ho masina izay rehetra manendry izany. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: izao ny fanatitra Arona sy ireo zanany izay ateriny ho an'i Jehovah amin'izay andro hanosorana azy. Koba tsara toto ampahafolo-ny efa no atao fanatitra hohanina isan'andro, ny atsasany maraina ary ny atsasany hariva. Amin'ny lapoely no anaovany azy ka asiany diloilo, ary rehefa voaendy izy dia ento, voaendy sady voavakivaky toy ny fanatitra hohanina no hanaterana ho azy ho hanitra kasitrahana ho an'i Jehovah. Ary ilay mpisorona avy amin'ny zanany izay voahositra handimby azy no hanao izany. Anjara mandrakizay ho an'i Jehovah izany, ka hodorana ho fofona avokoa. Fa ny fanatitra hohanina rehetra izay aterin'ny mpisorona dia hodorana avokoa, fa tsy hohanina. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: mitenena amin'ny Arona sy ireo zanany hoe izao ny lalàna ny amin'ny fanatitra noho ny ota. Eo amin'ny famonoana ny fanatitra dorana no hamonoana ny fanatitra noho ny ota eo anatrehan'i Jehovah. Ho masina dia masina izany. Ilay mpisorona manatitra azy noho ny ota no hihinana azy, eo amin'izay fitoerana masina no hinanany azy, dia eo amin'ny kianjan'ny tranolay fionana. Ho masina izay rehetra manendry ny henany. Ary raha misy fitafiana hipitihany rany dia ho sasanao eo amin'izay fitoerana masina izay hipitihany. Ary ny vilany tany izay nandrahoana azy dia ho vakivakiana. Fa raha vilany varahana kosa no nandrahoana azy dia ho fotsiana sy ho sasan-drano izany. Ny lehilahy rehetra amin'ny mpisorona
no mahazo mihinana azy. Masina dia masina izany. Fa ny fanatitra noho ny ota izay angalahan-dra ho entina ao amin'ny tranon'ilay fionana, hanaovana fanavotana ao amin'ny fitoerana masina, dia tsy hohanina, ho dorana amin'ny afo izany.